ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika zanak'irnay amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Mirabantsika aminaradisory avana afaka miona amin'ny toerana ty indrindra fa afantsika ihany koa mandray ny afatra izay omena ho antsika amin'ity alahadiny sampanasa asa fitondrana filazantsara manera ny sanifjikm araka ny efa nambara teo. Koa ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra anio dia araka izay hita ao amin'ny asana apôstôly izay efa nivakina teo. Raha mba mety aminao zany dia sokafy ny baiboly havana amin'ilay nambarako io zany ho anokafanao azy fa tsy amin'ny Genesis. Asana apôstôly toko fahaenina ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Ny boky ny asana apôstôly ry avako malala dia boky zay mampisongadina ary mampiseho ny fiainan'ny fiangonana tanam-piandohana, fiangonana nateraky ny fanahy masina, fiangonana manana fiombonam-piainana, fiangonana mitombo sy mivelatra ary fiangonana tsy nianona na nionona tamin'isa teo am-pelatanana fa fiangonana niezaka hatrany na nitatra izany isan'ny olona zany. Kanefa azadiny ihany koa fa ao amin'ny asana apôstôly ihany koa no ahitantsika fa fiangonana ny sedra olana ihany koa ny fiangonana voalohany vokatry ny fanenjehana ary indrindrandrindra ilay fidirany fanahy ratsy tao anatin'ny fiangonaka te ampizarazara izany fiangonana voalohany zany. Dia izay indrindra no zavatra nitranga sy voatantara eto amin'ity soratra masina asan'ny apôstôly toko fahaenina ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito nambara teo zay. Noho zany havana, noho zany satria ny fiangonana voalohany dia fiangonana teraka ny fanahy masina tsika. Koa inona ary no asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiangonana? Inona no asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiangonana? Ndao ary zavatra anakiroa na hevitra roa no omenantsika mba ho tadidy ialantsika eto amin'ny toerana ty. Ny voalohany dia zao: ny asan'ny fanahy masina amin'ny fiangonana dia mandamina andininy faharoa sy ny fahatelo. Ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiangonana voalohany dia mandamina. Ahoana izany hoe mandamina zany? Ndia avelitsika ho vakina ary ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo aminaran'i Jesosy tompo manao hoe: ary ny 12 lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandry latabatra izahay. Koa amin'izany ry rahalahy, mizaha 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena mba ho tendrainay hitandrina izany raharaha izany. Zay zany. Rehefa nitombo ny isan'ny kristianina, rehefa niamaro ny mpivavaka nan'olo tena ho Jesosy Kristy tamin'izany fotoana zany, hitantsika eto fa nisy inona? Nisy fimonomonomana, nisy fanomezan-tsiny, nisy tsy fitovim-pijery teo amin'ny ireo zay nambara fa samy kristianina, samy nan'olo tena, samy nanompa Jesosy Kristy. Etsy andaniny ny Hebreo izay mihevitra, ny Hebreo na antsoina hoe jiosy zany, izay mihevitra fa izy ireo ny tompon'ny fivavahana, izy ireo ny tompon'ny famonjena, ka tsy tokony ho velarina na aparitaka any amin'ny hafa na amin'ny jentilisa akory izany famonjena zany, fa ho azy samy rery, ho an'ny jiosy ihany no tokony homena zany. Zay zany fotom-pisainany. Etsy ankilany kosa ireo izay antsoina hoe helenista na ireo jiosy izay lasa kristianina na ireo jentilisa koa tonga kristianina, dia helenista zany izay ambara fa jentilisa niova ao kristianina.
izy ireo dia nahatsiaro havana fa voailikilika tao anatin'izany fitondrana zany, tao anatin'ny fanampiana, satria ozy hoe tsy mba enina na tsy mba hita na tsy mba voakasika tamin'ny asa fiantrana ny mpitondran-tenany. Teny malagasy moa ny antsika dia hoe mandrakariva dia tsy hoe ampianatra teny malagasy fa misy zavatra anakoro zany fomba fiteny. Raha vao miteny hoe manantena dia entina ilazana izy zany zay manantena zany. Manantena entina ilazana vehivavy zany zay. Vehivavy manantena. Fa ny mpitondran-tena kosa entina ilazana ny lehilahy maty vady ihany koa. Zay zany. Fa eto amin'ity soratra masina ty tsy dia zareo ny ambara fa entina ilazana ny olona kamboty sahirana mijaly fadiranovana eo amin'ny fiainana ka mila fanampiana. Zay zany ty ambara eto. Izay ambara fa hoe mpitondran-tena eto. Entina ilazana ireo kamboty sahirana mijaly fadiranovana mila fanampiana. Vokatra an'izay dia saika vaky ny ady teo amin'ny fiangonana. Soiany fa jereo antsika hoe nandamina zany Andriamanitra tamin'ny alalan'i Petera. Hoy izy ny apôstôly, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra izahay. Tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra ka andeha iraharaha ny latabatra. Ry havana, misy zavatra efatra mo tinambara amin'io, telo maromarina eo amin'ny hoe resaka latabatra zany. Ny voalohany dia zao, ny latabatra eto dia entina ilazana ny fanaovana ny asa sosial, asa fanampiana, asa fiantrana. Ary ny latabatra faharoa dia entina ilazana koa ny fandrarahana arabola zany ao anatin'ny fiangonana dia ny rakitra izany. Eo ambony latabatra no ikirakirana zany. Ary ny zavatra fahatelo, ny latabatra zay ambara eto dia entina ilazana indrindrandrindra ny amin'ny sakramenta izay fampiasantsika fiangonana koa. Ka ao anatin'ny sakramenta misy zavatra maro samihafa kirakiraina amboarina ao anatin'izany. Teo anatin'izay dia nandamina araka izany ny apôstôly. Nitady vahaolana ary tsy nisalasala Petera nandray fanapahan-kevitra décision hoe tsy mety zany. Mety sato tamin'ireo fiangonana tamin'ny fotoanandro. Itratao tsy mety zany. Ohatrany hoe jadona zany. Fa izay misy no tsy maintsy natao mba ahafahana mandamina, ahafahana mandrindra, ahafahana mamerina amin'ny laony ny fiainan'izany fiangonana zany. Koa raha ambarany hoe mandamina raha malala dia tsarofa dia misy asa goavana atao tamin'izany. Inona ny voalohany dia ny fanomezany apôstôly, ny fahefana ireto mpianatra reto. Ry zareo ihany navela ny asa ary nozaraina ny asa hoe mandiana ry nareo, mandeha mifidiana. Olona firy? Olona fito. Ianareo vehivavy matetika tsy tablô mihitsy fa ny lehilahy ihany matetika hita ao zany. Fa ny vehivavy matetika tsy mba hita tablô zany. Hoe mandiana mandeha mijery, mifidy olona fito. Tsy fito fahatany fa fito manao kory. Fito feno fanahy masina sy fahendreny. Izay zany no tadiavina. Fa tsy fito zay tonga dia vonina avy hatrany foana fa olona feno fanahy masina ary ihany koa manana ny fahendrena. Izay zany no tadiavina. Ry zareo nalefa tany zany. Ary efa nandeha tany zany zareo nahita reo avy any. Dia no hitanay avy any reto fito reto ary nagaga ry havana. Nagaga dia zao. Fa tena miasa tokoa Andriamanitra. Tsy mba nisy tao amin'ny jiosy na ny hebreo no voafidy teto, fa tany amin'ny helenista zany hoe tany amin'ireo gentilisa niova ho kristianina avokoa zany. Tany no ny antefany safidy. Tany no antefany safidy. Ary aveo nametraha ny mpianatra tanana izy ireo ary nanao ny asa. Hitantsika ny tapany faharoa, ino moa zany asa ataon'ireto olona zay no fidiana reto. Dikan'izany ravako malady dia zao hoe tena sitrak'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra mihitsy ny hitarany filazantsara ary nambara eto fa na dia teo aza ny fiheverany josy fa andreo ny fivavahana, andry zareo ny famonjena dia
no sokafan'Andriamanitra zany naparitany zany nalefa nakany amin'ny gentilisa satria ny gentilisa koa dia mendrika mba ahazo ny famonjena ihany koa zay ny zavatra misy ary tamin'izany no nahagagosika fa tena Andriamanitra ny fidy dia ny gentilisa no voafidy ny lamina ny raharaha koa ny fandaminana araka an'izany dia tsy azo atao ambanin'ny zavatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ka na le teo aza ny korontana tiany Satana ampidirina atao anatin'ny olona ampizarazara ny fiangonana tsy tanteraka zany no nina no ny asan'ny fanahy masina ny asa atao anatin'ny apôstôly samy hafa manko ny apôstôly sy ny mpianatra matetika fangaron'olona foana zany io fa tena samy hafa tanteraka hafa ny apôstôly hafa ny mpianatra am'izao zany raha misy miteny hoe apôstôly tsaratsara efa tsisy an'izany apôstôly zany am'izao fa ny apôstôly efa tapitra maty i Jauna no namarana azy rehefa maty Jauna apôstôly zany zay nanotra apôkalipsy tsisy tsony apôstôly fa efa lany efa tapitra fa ny sisa ankehitriny dia tsika antsoina hoe mpianatra izay mpanaradiany Jesosy Kristy zay zany sisa tavela koa napetraka ny fandaminana mba isian'ny fiainam-panahy isian'ny fitombona teo amin'ireo izay nanaradia ny tompo tao anatin'izany jerena fa nafinaritra ary mitondra fandrosoana tokoa izany filaminana zany ry avako malalo amin'ny tompo zava misy ankehitriny loatra izany raha ambara fa ny sampanasa asa fitorana filazantsara dia mitory ny filazantsara mitondra an'izany anamitoerana samihafa jereo fa ndraindray aza ny fiangonana toatratra nyty aretin-dratsy nahazo ny Hebreo ty nahazo ny Jiosy te hevitra fa ny famonjena dia azy ireo ka tsy te hisara zany ho amin'ny hafa ary zany koa misy ankehitriny ao anatin'ny fiangonana indraindray fa mbola misy ireo aretin-dratsy ireo le hoe fanambonian-tena mbola misy ny fizazaona mbola misy fametrana hoe ity ny avo ty ny iva tsy mitovy zany fa eo anatrehan'Andriamanitra revako malala dia ambara ny tenin'Andriamanitra ambara amin'ny Galatiana 4 ny 9:20 sy ny 9:20 ambarana ao anatin'izany fa miteny ny tompo fa zao ny voalazana amin'izany Galatiana 3:3:20 sy ny 4:20 zany amin'ny anaran'i Jesosy fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy fa na izy natao baptisao any Kristy dia mitafy any Kristy ary 20 dia ozy hoe tsy misy intsony na Jiosy na Grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy zay ry havana ary zany ny tokony ataon'ny fiangonana atsapantsika fa iray ihany isika mitovy isika so ihany fa any ambanivohitra no mbola ahitana zany fizarazarana zany amin'ny lafiny maro fa aty andrenivohitra indrindra fa ny eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana tsy misy an'izany fizarazarana ntsony tena tsy misy an'izany eto fa kristianina mitovy amin'ny lafiny rehetra ary zanak'Andriamanitra tsika rehetrarehetra tsisy an'izany ntsony fa tena mitovy zany ary izay fitoviana zay izay no tadiavin'ilay ratsa tadoravana zany zay ho zarazarana zany zay atokotoko zany zay nefa tsy zany ho izy fa tsy maintsy azonina mandrakariva fa ny devoly na ny masantoko na ny Satana rehefa tafitra ao anatin'ny olona dia tsy maintsy mandrava manapotika zay no asany koa meteza araka an'izany hanaraka ny fandaminana apetraky ny fiangonana ary zany mahatonga antsika fijekema dia manana ny fotodalana sy ny fitsipika izay andaminana ny fiainam-piangonana ka rehefa samy manaraka an'izany rehetrarehetra tsy misy korontana zany manaraka an'izany diakona manaraka an'izany ny mpitandrina manaraka an'izany ny katekista manaraka an'izany ny mpiandry eny ny kristianina rehetra mihitsy manaraka ny fandaminana apetraka noho zany ry avako malala zava-dehibe loatra ny fanarantsika ny fandaminana apetraky ny tenin'Andriamanitra izay anompontsika azy ary satria misy zavatra ampitaina rehefa aveo dia andeha hiezaka zany hamintina izay tiana hambara ny zavatra faharoa dia zao ny zavatra faharoa dia ambarako avy hatrany
Ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana faharoa dia mampandroso. Ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana faharoa dia mampandroso. Ny andininy fahafito farany. Zao no voalaza amin'ny fahafito farany amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary ny amaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema ary marobe kosa ny mpisorona ninona nanaiky ny finoana. Nandroso ny tenin'Andriamanitra. Ny hoe mandroso afaka malala dia zao, afaka mihetsika, afaka mikisaka sy mifindra toerana, miala amin'ny mahazatra. Fiangonana afaka mandroso, fiangonana afaka mihetsika, fiangonana afaka miala amin'ny mahazatra. Zany ny fiangonana. Ary raha ambara fa mandroso dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra no mandroso voalaza eto. Iza moa no mampandroso ny tenin'Andriamanitra? Mba antany andreo hoe raha atsika zany zao ambara koa itsika satria asany FJKM zany. Raha nanangana ny fiangonana zany itsika tany Antsikida, nitondra ny tenin'Andriamanitra tany. Iza nitondra ny tenin'Andriamanitra tany Antsikida? Iza nitondra an'izany tany Antsikida? Iza nitondra ny tenin'Andriamanitra tany? Ny AFF hozy sasany, indreo nandeha tany hozy sasany. Fa iza nitondra azy? Itsika fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra tsy afaka andeha, fa tsy maintsy isika fiangonana no manao tongotra ny tenin'Andriamanitra ka mitondra an'izany any amin'ny toerana iverina fa lavitra indrindra. Izay hoe fiangonana afaka mihetsika, fa tsy fiangonana zazavatagna ka eo malemy eo tsisy ny anaovana azy, mandany hanina fotsiny sanatrin'izany. Zay riavana. Fa fiangonana afaka mandeha, fiangonana afaka mihetsika, fiangonana afaka mamindra. Zany fiangonana velona. Ary ny hoe mandroso dia anambarana fahavelomana ananan'ny fiangonana zany. Koa raha amin'ny androny zao sampanasa asa fitorana filazantsara zao dia isika fiangonana mandroso, isika fiangonana mihetsika, ary tsy maintsy manao zany tsika satria efa manana ny tanjona ambaran'ny Tompo hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tsy mora nefa zany zay, tsy mora nefa zany avako malala satria tsarovy fa ho izy ny voalaza amin'ny dininy fahefatra fa izay kosa aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Aharitra, tsy maintsy misy fiaretana, tsy maintsy misy fiforetana ataontsika eo amin'ny fitondrana tenin'Andriamanitra. Misy tantara kely anankiray, tsika moa zany tsy mba zatra an'izany loatra fa ny fiangonana katolika dia zatra mamela lakolosy matetika ry havana, mamela lakolosy matetika. Ka misy ny tsona hoe sakristain zany izay iran'ny mompera tsy maintsy mamela lakolosy intelo isan'andro, intelo isan'andro. Ka efa mipetraka ny fiangonana le rangazana dia indray maraina lasa namela lakolosy. Efa nivelominy lakolosy, nanjo nilatsaka avy any lakolosy. Rehefa nilatsaka ny lakolosy mba hieny tak tonga dia niala malaky zany izy. Tsy voazy ny lakolosy, tsy niantraiky tamin'ny lakolosy, tsy latsaka tamin'ny lakolosy. Lasa izy nody nakany an-trano. Izy nody hitany madama zany eo an-tokotany fa mivindavinda misy amatezerana. Oranga, orse, fananina sety. Fananina se. Fananina no ranga tia. Ndao anatrano, ndao anatrano. Dia tonga tao an-trano. Fananina no ty anatin'ny fatezerana. Ora matotia. Mbola hinana ny fatiny amin'ny asan'Andriamanitra ty. Fa manina tsara, mbola hinana ny fatiny amin'ny asan'Andriamanitra hoa. Fa manina, latsaka avy any lakolosy, saika hinana ny fatiny mihitsy zao. Mbola hinana fatiny amin'ny asan'Andriamanitra. Zany fifenena satria saika latsaka tamin'ny lakolosy, saika maty zany izy. Ary zany tokoa zany, raha latsaka tamin'ny lakolosy mety maty koa zany izy. Ary zay marina ry havana. Fa tsy hoe saika hinana fatiny amin'ny asan'Andriamanitra. Fa ny tsara indrindra azy anao maty amin'inona? Maty amin'ny asan'Andriamanitra. Zany tsara indrindra. Lasa zezika ny filazantsara anao. Lasa zezika ny filazantsara. Ary zay mahatonga antsika tsy matahotra. Na dia amin'ny toerana zay faran'izay mafindrindra aza. Amin'ny faran'izay mafindrindra aza.
tsy maintsy miditra atsika satria izany mihitsy no atao antsika izany toerana mafy toerana mafana toerana mafy indrindra amin'ny asan'Andriamanitra ao tsy maintsy idirana ny resaka zay président Jamé hoe andeha ho any amin'ny faritra atsimo zany zareo andeha tory filazantsara hoy za hoe mahireza matanjaha fa izay indrindra no tsy maintsy idirantsika amin'izay mafy zay ndao rehefa malala mialohany anoizana azy ndao tsika mba anao ny hira satria azo antoka fa araka ny vinatsika FJKM vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara tsy maintsy ataontsika aminaran'i Jesosy tokoa no andrakotra ny filazantsara ary tsy maintsy mandre ny tenin'Andriamanitra Madagasikara mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranolanitra zay ny zava-dehibe ary zany tanjona kendrentsika fiangonana dia ny atonga ny Madagasikara andre ny tenin'Andriamanitra fa ho anay evangelista tena mahita tokoa fa tena tsy moramora ny mitondra an'izany tenin'Andriamanitra zany ary isorany koa Andriamanitra fa ho anareo eto zotry fitiavana matoa nitsangana ny fiangonana any Antsikida nitsangana atao Voatrambo zany nitsangana atao Kelilalina any Fanadina ary ny any fiadanana manga satria asan'ny fiangonana zany andeha amonjy ny fanahin'olona maro fa ao anatin'izay tsy maintsy mila fahavononana mila fahazotona mila finiavana esorina araka an'izany ny toetsaina samy maka ho azy ary zay ny antony nambara eto hoe misy ny fiaraha-miasa satria reha afaka malala satria ny mpianatra eto dia mitana anjara toeran'ny kristianina ireo mpianatra na teo amin'ny jiosy na ireo ambara hoe helenista reo zany izay gentilisa lasa kristianina indrindra fa nandroso ny tenin'Andriamanitra eny fa hatramin'ny mpisorona aza izay tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy tonga nanaiky azy satria nambara tamin'ny fahasahina ny tenin'Andriamanitra noho izany mila miara-mientana isika hitory ny filazantsara anao zava-dehibe izany asa zany fa raha ny ato ihany hojerentsika dia ho maro fanan'olona voageja satria raha afaka malala tahaka ny fanaonay rehefa mandeha tia dia omeny tompo voandalana mandrakariva nagaga dia zao tamin'ny alahady herinandroany mihitsy mbola herinandro mbola tena jojopila be ty vaovao ty mbola tamin'ny herinandroany zany nandeha nanao tournée zany zay sira matoa amin'ny toerana lavitra eo amin'ny 570 kilometatra miala amin'ny toerana ipetrahanay asa andeha ny tournée zany tonga tamin'ny toerana io natao ny asa nanamboatra fiangonana zany zay alahady amin'izay zany andeha ody tamin'ny herinandroany tamin'ny raiky ambin'ny folora vita ny fotoana dia anteny tamin'ny fiangonana hoe izay ho andeha ody fa sao dia mba misy lalana manitsy zany eto mba tsy hodinanay anylavitra bena dia hoy izy ny kristianina hoe misy lalana pastera tena mahitsy eto fa lalanao tena ratsy satria misy dahalo io lalana io dia hoy za hoe ary izy tena maizina hoy za hoe izay maizina zay misy no tsy maintsy hitondrana ny mazava dia nandraranay mafy reo anareo pastera aza mandalo satria vao misy zaza 20 taona zany nalain'olan-keriny am'le malaza ankehitriny hoe kidinampinina tena mbola tsita mandrakytsika miresaka zao mbola tsita zaza 20 taona zany tamin'ny toerana io antsoina hoe atanambo be mikimbo mbola tsita tamin'izao le zazakely dia hoy za hoe ndao zay tsy maintsy andalao zan'izay aminaran'i Jesosy rehefa eny vadiko zany ziny dia hoy zay avy ndray anao dady mokondoanao avinao zao mokondoanao zay efa ambaro tsy mandalo agny tsika tsy maza dia mbola andeha any ndao anao miakara moto fa satria mitondra moto zay andao tsika andeha dia teo amin'ny 30 minutes izy tsy nety miakatra ambony moto za efa pare moto efa velona miakara fara tamin'ny miakara manao hoe miakara fa andeha tsika tambatambazana fara dia zao nataony hoe eka raha maty manao izy dia tsy manina fa zaho izy tena zanaka tsika mbola madinika tena tahorako satria zay mbola manana zazakely 3 taona zany am'izao solona anankiray zay lasa zeziky ny filazantsara dia andao tsika fa tsy manina zany nandeha zany zay nandeha tahotra azy amin'izany ambony moto zany dia menimeny isaka mahita olona dia matahotra nandeha zany zay hiakatra amin'ny tanàna io
iny fa misy lanaka anankiray tonga avy any izy mitondra lefina zany tonga dia najanoko azafady ragnahy tonga dia nijana zany hitanao dalanao zay dady anatao adalan'ny dady eka hitanao dalanao zay olo efa mandeha zao mbola ajanonao koa satria misy zavatra maresaka be an-tanànao inona zany natao inona ka ao tanànao zany eo zay tsy inona zany fa ao izy misy olona vony ambala velo zay satsika saty vony ambala velo fany aminay izy tratrany anjary mihitsy vony ambala velo zany ao nanomboka tamin'ny maraina izy io tamin'ny sivo izy nefa zay mandalo efa miroa mbola tsy nijanona ankizy vavy valo zany izy reo tratran'io zavatra niantsaka tao zany niantsaka tena nietsika troma tao dia tsy niatsitrana farany dia hoy zany teny tamin'ny vadiko hoe ndao atsika andeha ao tsika tsy mandeha ao izy andao atsika andeo tsika tsy mandeha ao tonga dia zambony moto tonga tsongony mafy miandiga anakaty mafy zany fa niaretagna zany niaretagna foana zany rehefa zany anao koa zany diany zao ary aleo zaho izy ane mianaka atero any amin'ny aloloany amin'ny 1 kilometatra anzay aterinao zany zay atero any 1 kilometatra rehefa avy eo raha raikitra izy nalerta ka enjen'olo anao zany tonga dia velomiko moto izy izy lasa mianaka avelao eo anao zany zany natao tsy maneo fa raha zay mety aminao dia aleo aterinany izy mahay mitondra moto zany izy lasa zay zany natero any amin'ny 1 kilometra mahery zany izy mianaka lasa nipody am'zay zany le atao hoe mangarona biby andavaka lasa miverina dia rehefa niakatra tanàna mety le ranganaka atao hoe soja be natangalamena zany raha tomboko zany izy nantoniko hoe fa misy ina ngao ao zay misy zavatra zao namara natraka le tempo zany o za hoe raha naroa manaiky anatin'ny 3 minitra nambarako anazy dia sitrana jiaby ro olo reo aiza ma teny mazanga zany aiza malaolo izy teny mazanga zany aiza maisan'zany zay aiza malaolo marina zany hoe eo alaolo marina zany 30 minutes fa sitrana io eo zay ao ary nantsona ray mandrendro akizy adala be dehibe ro antsona zany resaka atao zany ho zany teny tandroa raha naroa mino ary manaiky iasana amin'io io anatin'ny 3 minitra farafarakara dia sitrana jiaby reo efatra amin'ny 7 maraina zao zareo teto ane mbola tsy sitrana izy reo nambarako fa tena sitrana ho io ao anatin'izany ary menay lalagna fa lava be ndresy fa tapatapa koa nomenay lalagna anao anao niasa basy menay lalagna anao nao zaho andeha angala fitaovagna lasa niverina amin'ny ramatoa zany eny tonga teo zany ahoana zay andeha tsika tsy andeha fa tonga dia hiverina atsika naody zany moto zany andeha ho aiza andeha ho anatanàna atsika lasa nakany satria ndrao mpiandry tany ny baiboly tany tonga dia avy teo zany dia lasarina zany roby nataony vavaka vakina teny pahefana dia atreo ihany vita teny pahefana tonga dia vavaka tonga dia niasa am'zay tonga dia niasa soragna Andriamanitra avana fa tena demoniaka zany ary miaraka le mpimasy be misy le mpimasy milaza fa mahay mitsabo teo koa le mpimasy zany teo le mpimasy dia tonga dia ampiaty bombardena io tsy somasoma fa tonga tatatata miala tonga dia alefa faran'izay mafy miala amin'ny aran'i Jesosy zany soragna Andriamanitra fa tsy ampy 10 minitra sitrana jiaby le olo tamin'ny aladeriny andro any zany tsy ampy 10 minitra sitrana jiaby izy valo ary na dia le rangam-pimasy aza niantsika tampoka tonga dia trosona tao niantsika troma tonga dia iny vonjeko malakilaky alao sino malakilaky ty rangady sino malakilaky ty sitrana somantsara iavana ary niala zao zava-nisy avy eo zao zava-nisy ozinao hoe iza manao raha tsy madiso ozao zaho pasteur any FJKM raha n'Andriamanitra andeha hamonjy anareo eto hitoro filazantsara hoy izy président Fokotany pasteur anao dia tsy avelanay ody efa amin'ny efatra io anareo tsy avelanay ody fa tazomina eto nareo dia teo zany tazomina teo tonga am'izay marary be dia be avy agny fomba isan-karazany amin'ny 2 maraina vao afaka natory zay nanomboka amin'ny efatra niasa kasoka feo tamin'izany farim-peo mihitsy amin'ny 2 maraina vao nisy natoriana tena enjana zany zao nataondreo hoe rehefa ody zany zay pasteur satria rao mpianatra nafaka ozy hoe zareo zany
zay mangataka pastera allo ty ankanjonao ty tazominay eto zany allo ka tazominay tsy mety ty fitaovana toko miasa ty satria robe piandro mitsy allo tazom tsy mety fa allo ty entina fa Jesosy zany hanampinareo zay riavana zavatra nitranga vao tamin'ny herinandroany zany any akodaoda amin'ny toerana tsy nieverina hitrangany zany dia ny olona tanàna ray any amin'ny 200 ny angona tero tena naresaka nampianarina hira 400 iny any mba haindreo zany natao haindreo forcé zany iny 400 misy fahavalo maro te hiady aminay iny any naverimberina soran'Andriamanitra fa misy mpiandry efitra zany zao na lefam-pinakany zany andro tsika miresaka manao asany amin'ny toerana antsoina hoe any tanambolobe mikimbo zay fanambarako toy zany riavana miasa andrasan'Andriamanitra amitsika fa rehefa anao manana fahasahina dia Andriamanitra mombanao izy ary Jesosy tsy mavandy Jesosy tsy mandainga satria efa niteny izy hoe indro zao mombanao mandrakariva ambara-pahatongany fahataperan'izao tontolo izao ka na dia misy aza te hamono te handratranao zany fa Andriamanitra miaro ary zay ny fahagaganao hoe asa olona be dehibe sitrana afaka aretina afaka ny devoly ary lasa pino satria miasa Andriamanitra noho zany amin'ny lady ny sampanasa asa fitorana filazantsara zao mairezy ravako malala avondrony ny heritsika atambaro ny saintsika aza manana saina hafa intsony afatsy ny hamonto filazantsara itinosy Madagasikara ty ary soran'Andriamanitra fa ny fiangonana mandroso dia fiangonana mihetsika ary anisan'izany itsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana raha mandroso ny fiangonana tsy maintsy mandroso ny isan'olona mitombo ny isan'ny mpiangona mitombo ny mpivavaka ary tahaka zany koa manahoana ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana raha nijereo tamin'ny folo taona lasa raha mbola fiangona tamin'ny folo taona lasa dia mbola zany koa ankehitriny tsy mandroso ny fiangona fa isaorantsika ny tompa fa ny masotsika miara-mahita ary tena mandeha ny asan'Andriamanitra satria tonga amin'ilay fomba fitentsika malagasy hoe soroka tanana tongotra saina miara-mandidy zay zany izy ka rehefa reo zany tanteraka dia lasa mpitory ny filazantsara avokoa isika rehetra mety tenanao hoe zay nge pastera mba ty andeha fa marary loalika anao koa fa mivavaka fa izy zay nata marary loalika anao tsy afaka mandeha izay vavaka atao fa zava-dehibe zany zava-dehibe zany fa rehefa manao fotsiny atao amin'ny finoana riavako malala fa maranatsy mba matao tahaka an'ity ramatoa anankiray ty dia araka nambara zao hoe manao safitorana efa tsy amin'ny finoana dia manjary miteraka fahatantoko antsika zany fa nisy ramatoabe anankiray mba te andeha monjy vavaka sy fividian-kanina izy satria hatao ny asa fitorana filazantsara tsy maintsy arahany vavaka sy fifadian-kanina dia ramatoabe anankiray mba te andeha izy zao ny teny nambara za Jesosy rapitso mba te andeha hitory filazantsara indrindra fa zaho mba te andeha natrika ny vavaka sy ny fifadian-kanina kanefa hitanao fa tongotro io marary ka amin'ny trano zany misy tenibotra ngeza be zany taza zany eo any an-tampony tenibotra io no andeha ny mpitory filazantsara ozy hoe za Jesosy mba andeha fa rapitso maraina izy atory za mity alina ty koa rehefa tonga rapitso maraina aza atao tany masoko ntsony io tenibotra be io dia ny vavaka izy natory fo mangirandratsy amin'ny efatra marandraigny tonga dia sokafa ny varavarankeliny jerenika mbola teo le tenibotra be ozy hoe efa io edy le nahiko Jesosy io efa io le nampoiziko izy io le nampoiziny le tenibotra tsy ho afaka eo kory ny vavaka tsy amin'ny finoana zany fa raha tamin'ny finoana nataony hoe afaka teo ny tenibotra dikan'izany afaka malala rehefa atsika zany mivavaka aza manana fisalasarana na toerana misy dahalo zany na inona dia hidiro aty aminakahy zany zao ho anareo zy mety tsy afaka jery jiabijiaby fa misy sary anankiray tena dahalo nambaraky ny président Jamé zany omalina mpiseko azy ny sary tena dahalo zany atahoran'olona rehetrarehetra fa nohony amin'ny filazantsara lasa ny sakambenakotran'izao misany izy tonga dia miaraka makasary zay loha miaraka amin'ny kalaky zany kalaky dia eo zay lahy makasary zany ny olona jiaby nandositra fa zay lahy miaraka makasary satria
babony tenin'Andriamanitra izy ary salatra tanteraka amintsika miresaka fa pastera tongavanao fa raha ty misy anay tao mipetraka kosa izy dia hivavaka zao. Noho izany asantsika fiangonana ny mitoro filazantsara araka nambarako teo voty amin'ny laderin'androany dia zay zavatra nitranga matoa tanteraka zany satria mivavaka ho an'ny evanjelista andreo ary mivavaka ho an'ny asa fitoerana filazantsara ary tsy avelantsika raha vako malala raha tsy enika ny tenin'Andriamanitra Madagasikara ny vonatrany ho an'Andriamanitra irany fa ny fahasoavana kosa hitoetra amintsika. Amen.